Eo amin'ny fiaraha-miasa Madagasikara amin'ireo firenena vahiny kosa indray dia fifanarahana rososina mitontaly €320 tapitrisa no vita sy ny omaly teo amin'ny lehiben'ny masivon'ny vondrona Europeana sy ny ministry ny raraham-bahiny malagasy. Sehatra maro no ampiasana io fanomezam-bola io raha ny fanazavana azo raha tsy laza afa-tsy sy ny sehatry ny fambolena sy ny tontolo iainana fotsiny ihany. Matotra ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny masivon'ny Allemagne sy ny gouvernemanta malagasy indrindra fa ny fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Tontolom-baovao hafa tanteraka kosa indray ho fanatsarana ireo sehatra samihafa ho anampiana ihany koa ireo lina dia misy ny salon de l'entrepreneuriat izay iarahana amin'ireo mpiara-miasa samihafa amin'ny herinandro ambony io. Salon de l'entrepreneuriat sy ny emploi no tanterahana eny amin'ny lapantanana Lalakely eny ny andehan'ny fahadimy amin'ny hetsika no tanterahana. Ho tanterahana amin'ny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo ny volana jolay ho avy izao ny andian'ny fahadimy amin'ny salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi izay ho tanterahana ao amin'ny parvis lapantanana Lalakely. Trano eva 450 no iranty any an-toerana izay izara efatra lehibe, ahitana ny toerana famatsim-bola, ny toerana misy ny torohevitra sy ny tolotra ho an'ny orinasa ary ny village business intelligence manome vahaolana ho an'ny fomba hitantanana ny orinasa ary tsy ambanin-javatra ny toerana fandraisana piasa. Ho fampiroboroboana ny sehatry ny fandrarana no anton'ny hetsika. Ny antony tena nanaovana ity salon ity hatramin'izay ary antony mbola mizanazy hatramin'izao dia indrindra ny resaka fampivoarana ny fandrarahana eto Madagasikara, fampivelarana ny resaka fandrarahana ary ny resaka insertion professionnelle, fanamorana ny fitadiavana asa sy ny fidiran'ny tanora eo amin'ny sehatry ny asa. Ankoatr'izay mieritreritra koa izahay ny hanao espace B2B, sehatra iray izay ahafahan'ireo olona manana tolotra mihaona amin'ireo olona manana tinady. Tonga dia eo izany fanamorana izay feonan'izay fa tsy voatery mandalo amin'ny zavatra hafa. Ankoatr'izay misy koa ny formation izay karakarainay mandritra ny roa andro io, formation izay miompana bebe kokoa amin'ny lafin'ny fandrarahana. Miara-miasa ministeran'ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ny Kentia Holding ahafahana manatratra ny tanjona amin'ny fampiroboroboana ny fandrarahana sy ho famoronana asa ny tanora ary ho fampitomboana ny vokatry ny orinasa.